Vedana ny tompo amintsika rehetra fa le indray ny tena nay fampiizara aminao amin'izao video fohy izao a tonga dia androso isika mba tsy halavan'ny fotoana mihoatra noho ny tokony ho izy. Androantsika ifampiresaka mikasika ny atao hoe tranon'Andriamanitra ka melohan'ny hanomboantsika dia zao a ny fifampizarana izay ifampizarako aminao a dia za tsy miandany amina ny tokom-pivavahana atsy na ny tokom-pivavahana roa. Zaho tsy manaraka doktrina na tahaka izao na tahaka an'izao. Mety misy manaraka zao ny afatra izay teneniko dia hoe mitovy amin'ny doktrina ohatran'izao. Dia hoy aho hoe tsy mitovy fa misy fotsiny ny hevitra itovizany. Doktrina ohatran'izao ny ampianarin'ny pasteur Tovy dia hoy aho hoe tsy izay doktrina izay ny ampianarin'ny pasteur Tovy fa ny tovy fotsiny izy amin'izay lafin'izay. Ny resaka tranon'Andriamanitra dia misy tantara ihany efa nisy tany amin'ny Genesis zao ny lazan'i Jakoba ohatra hoe eto no tranon'Andriamanitra, ity dia varavaran'ny lanitra. Fa ny tena zavatra nanamarika ny atao hoe tranon'Andriamanitra ny amin'ny testamenta taloha dia ny toromarika sy ny tolotsaina izay nomen'Andriamanitra Mosesy ananganana ny tranolay fionana sy ny tontolon'ny fanompoana fisoronana rehetra ao amin'ny bokin'ny Exodosy, Nomery, Deuteronomia, Leviticus no misy an'izany rehetra izany. Ny tranon'Andriamanitra voalohany zany dia tamin'ny andro Mosesy no natsangana. Rehefa vita zay dia tamin'ny andro Solomona dia nanangana ny atao hoe tempoly amin'izay ny zanak'Israely. Ka io tempoly io dia rindrina natsangana, misy fototra, misy rindrina, misy tafo, misy fanaka be deaibe volamena sy volafotsy hazo tsara, lamba lafo vidy sy sarobidy tao anatin'izany tempoly izany. Io tempoly io dia taony nanaovana ny fanompo-pivavahana rehetra. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia manomboka misaraka amin'izay ny tantara. Nisy fotoana efa mifampizara ny tamin'ny andro ny resaka fitafiana ny Jaona 4:7 raha tsy diso ako dia manambara an'izao ny tenin'ny Jesosy hoe ho avy ny andro rehefa niresaka tamin'ilay vehivavy Samaritany izy hoe ho avy ny andro ary tonga ankehitriny raha vehivavy. Raha ny olona anompo an'Andriamanitra dia tsy anompo azy eto amin'ny tendrombohitry Sinay na eo amin'ny tendrombohitry Jerosalema intsony fa anompo an'Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny zavatra izay tiany Jesosy ambara zany dia zao ny vanim-potoana izay nahatongavan'i Jesosy dia manamarika fisarana goavana be. Ka ny fisarana goavana be dia tahaka izao. Talohan'io tantara izay resahan'i Jesosy io, zavatra ho avy moa resahan'i Jesosy fa teo amin'ny hazo fijaliana no tena nipetraka ny fisarahana. Teo amin'ny hazo fijaliana no tena nipetraka ny fampisarahana. Talohan'ny hazo fijaliana, izay natao hoe fanekena taloha, dia manompo amin'ny nofo ny olona. Ohatrany ahoana le manompo amin'ny nofo, manompo amin'ny fanajanan'Andriamanitra amin'ny ety ivelany, amin'ny akanjo, amin'ny fitafy, amin'ny fisasana, amin'ny fidiovana, amin'ny fihinanana an'izao sy ny tsy fihinanana an'izao, amin'ny fanajana ny andro zao sy amin'ny tsy fanajana ny andro zao. Izay ny atao hoe ao amin'ny nofo, ao amin'ny tamaso, ao amin'ny hazo tsapaitanana. Rehefa nanompo an'Andriamanitra ihany koa ny zanak'Israely dia lay tempolin'Andriamanitra dia ao amin'ny nofo, azo tsapaitanana, itamaso sy sisa rehetra. Fa rehefa tonga Jesosy dia mipetraka amin'izay fampisarahana. Nanomboka tamin'ny andron'i Jesosy dia zao no lazainy amin'izay. Inona famantarana ozy izy ny Jiosy fa ianao lay Mesy izay amonjy ny Israely. Zao no lazainy Jesosy raha vao ity tempoly ity dia ho atsangako afaka atelona. Raha vao ity tempoly ity ozy izy dia ho atsangako afaka atelona. Dia meny Jiosy hoe ny razambe antsika 20 taona nanangana ny tempoly io ka ianao va anangana azy afaka atelona. Fa ozy ny tenan'Andriamanitra milaza hoe kanefa tsy fantatra ireo fa ny tenany, zany hoe Jesosy no tempoly izay ambariny. Zany hoe tamin'ny andro taty aloha, ataontsika ato zany le testamenta taloha sy ny fanekena taloha, dia ilay tamaso, ilay azo tsapaitanana, ilay rindrina, ilay vato, ilay tafotrano, ilay misy fanaka, sarobidy, volafotsy, volamena, lamba tsara sy sisa rehetra, misy hazo kipreso sy sisa rehetra, izay no atao hoe tempolin'Andriamanitra. Fa manomboka eo amin'ny Jesosy dia ozy izy Jesosy satria zaho no mpanelanelana, satria zaho no manasaraka, satria zaho no manova ny tantara, dia zaho lay tempoly voalohany indrindra. Jesosy ny tempoly aranofo, Jesosy ny tempoly izay tempoly masina an'Andriamanitra voalohany indrindra dia tsy iza fa io tenany io. Nanomboka teo amin'ny Jesosy zany raha lasaina bavy dia tsy lay trano intsony no atao hoe tranon'Andriamanitra, tsy lay rindrina efatra intsony no atao hoe
tranon'andriamanitra tsy lay misy fanaka sarobidy intsony no atao hoe tranon'andriamanitra fa inany atao hoe tranon'andriamanitra isika zao ny ambarany apôstôly paoly Korinthiana 1:3 tsy fantatrareo fa ianareo no tempolon'andriamanitra tsy fantatrareo fa isika no tempolon'andriamanitra tsy nisy intsony vatatrano tsy nisy intsony fotodrafitrasa izay nantsona hoe tempolon'andriamanitra na tranon'andriamanitra nanomboka teo amin'ny andron'ny apôstôly nanomboka teo amin'ny vanimpotoana izay nafatesan Jesosy. Azonao vakina ny baiboly, aza manaraka fotsiny ny fomba fampianaran'olombelona sy ny zavatra maro isan-karazany izay tenen'ny olona hoe zao fa azonao vakina ny baiboly fa manomboka asan'ny apôstôly toko voalohany mandrapatonga ny apokalipsy toko 2:20 dia tsy misy na indre mandeha filazana fa ity trano anankiray ity dia atao hoe tranon'andriamanitra no anarany. Nisy fotoana tamin'ny andron'ny apôstôly dia nampianatra teo amin'ny atao hoe fialofan'ny Solomona ny apôstôly fa tsy natao hoe tranon'andriamanitra zany toerana zany fa toerana nivavahana fotsiny ihany, toerana nampianarana fotsiny ihany. Ny tantara rehetrarehetra izay misy ao anatin'ny filazantsara ao anatin'ny epistily sy sisa rehetra rehefa mivavaka mpianatra tsy hoe akory tsy nanana trano ry zareo fa isaky ny toerana izay misy azy dia ao an-tranon'olona izy any amin'ny toerana hafa izy no mivavaka fa tsy misy intsony tranon'andriamanitra ireny rehetra ireny. Ny zavatra tena tiako ambara aminao amin'ity androandroany ity dia zao isika noho ny amin'ny tsy fahalalantsika sy noho ny amin'ny zavatra izay nampianarina antsika sy novoizina mafy sy mialatsiny fa nanaovana fanasana todoantsika dia diso fihevitra ny akamaroantsika ary diso investissement ary diso fomba fanomezana satria ny antony dia zao ny zavatra ampianarina amin'ny fiangonana maro isan-karazany mialatsiny ozy mialatsiny raha ohatra ka manoana olona sasany dia ny zavatra nampianarina amin'ny akamaroan'ny fiangonana sy ny akamaroan'ny toeram-pivavahana dia zao ity natao hoe tranon'andriamanitra dia etanina ny olona rehetrarehetra dia terenankolaka ny olona rehetrarehetra hoe tsy manome voninahitra an'andriamanitra le vatatrano izay petrahantsika lay tranon'andriamanitra ve dia ohatr'izao dia avoaka daholo verset any amin'ny testamenta taloha rehetrarehetra ohatra zao eo amin'ny boky ny Agay misy hoe nahoanareo mipetraka amin'ny tranonareo misy valindriana kanefa rafy ty trano ty o Jehovah noho ny amin'izay anton'izay dia zao miasa ianareo nefa tsy mahazo karama izay mahazo karama tao any anaty kitapoloka dia ino entina reny karazana andalatsoratra masina taloha ireny tany amin'ny testamenta taloha ireny no entina ikasiana ny sain'le olona dia jereo nareo mangataka entina mbavaka tsy mety mandeha fiainanareo mikorotana ny fiainanareo korotana ny tokantrano satria manino io misy verset rava ny tranoko Jehovah jereo le tranon'andriamanitra jereo ohatran'izao ratsy tare ohatran'zatsy ohatran'zaroa inona ny anton'izany satria nareo tsy mety manao an'izao karaha tianao aomby ny fiainanao manaovy ianao fanohanana manomeza ianao ananganana ny tranon'andriamanitra mialatsiny raha lasaina bavy fa tsy ara-baiboly zany fampianarana zany mialatsiny mahitsy mialatsiny somary masika fa tsy tian'andriamanitra isika anome amin'ny faneriterena tahaka izany tsy le manome ny olana afaka mamenao na 5 miliara raha manana an'izany raha ho amponao fa mila fantatrao ny fahamarinana hoe ity 5 miliara zay omeko ity dia tsy tranon'andriamanitra io atsangana io fa trano fivavahana io atsangana io ka fantatro tsara mihitsy ty zavatra ataoko ity fa hananganana trano fivavahana io mba hafinaritra ny ferahanay mba ohatran'izao ny ferahanay fa tsy hainao mieritreritra any anatin'ny fonao sy ny sainao hoe tena nanome isika ho amin'ny fananganana ny tranon'andriamanitra ho voninahitr'andriamanitra tsy tranon'andriamanitra io fa ny atao hoe tranon'andriamanitra dia isika raha efa nateraka indray ianao raha ohatra ka tsapanao fa velona ao anatinao fanamasina raha ohatra ka tsapanao fa novain'i Kristy ny antopisianao enao no tempolon'andriamanitra isika no tempolon'andriamanitra velona fa tsy vatatrano intsony izany. Ny zavatra izay mitranga ao anatin'ilay tontolo fiarahamonina sy ny tontolo izay misy atsika dia zao raha lasaina bavy any amin'ny vatatrano ny olona tena manao investissement be dia be tena mikarakara tena manao an'izao zany anadio tranon'andriamanitra zany mazoto be daholo ny rehetrarehetra zany an'olo ny lamba zany tena tena manao daholo voentanina miaraka amin'ny valopy dia fa tonga dia manao fa rehefa tenena amin'izay hoe isika ny tranon'andriamanitra dia malaina ny olona ohatra ny somary mampiemitra kely ny olona hoe tena vaonandray zany fampianarana vaovao zany dia ahoana zany tena fandehany zany fa ny atao isika ny tranon'andriamanitra
de le fiainam-panahtsika lay fanahytsika lay amatsika no tranon'andriamanitra ka ozy ahako hoe ny zavatra sitrapon'andriamanitra raha te hikolokolo ny tempolin'andriamanitra ianao de le fiainam-panahinao kolokoloina manahoana izy ao mba ampisakafo ve inona ny sakafo ny fanahinao ny sakafo ny fanahinao de vavaka fifandraisana amin'andriamanitra matotra tsara inona ny sakafo ny fanahinao ny fiainona afatra andriamanitra tahaka izao inona ny sakafo ny fanahinao zao ny fanambaran'i Jesosy hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra fivavahana ho an'ny olona rehetrarehetra tokony ho toeram-pivavahany ty amako ity ny any anatiko any zany atao hoe mikolokolo ny tranon'andriamanitra zany atao hoe mikolokolo ny tempolin'andriamanitra io isika io de tokony tempoly fiderana ny any anatsika any zany atao hoe mikarakara tranon'andriamanitra tsy mandrafitra briky tsy mandrafitra hazo tsy mampiditra zavatra lafo vidy sarobidy tao anatin'ny asan'ny apôstôly ianao tsy mahita investissement mihitsy hoe ndao tsika nangana trano fa ny investissement tena ho an'le tempoly n'andriamanitra daholo jereo tsara ny zavatra nataon'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko faevatra fa angonina ny vola rehefa nangonina ny vola de araka lazaiko tsy hoe ndao anangana trano ndao anangana fototrafitrasa ndao anao zao fa misy ny lara-pahamehana aloha rehefa aveo tsika iresaka mikasika ny hoe ahoana ary zany mikasika ny trano sy ny fototrafitrasa fa misy ny lara-pahamehana aloha inona ny lara-pahamehana misy zanak'andriamanitra sahirana be deaibe misy zanak'andriamanitra tsy manana an'zao tsy manana an'zao tsy miaina araka ny tokony ho izy andao ranga ho karakaraina andao ranga tena sina olona manokana mihitsy iainy mikasika an'izy ireo zany atao hoe mikarakara ny tempolin'andriamanitra ireo lay zanak'andriamanitra ireo lay tempolin'andriamanitra reo le fininan'andriamanitra mialatsiny fa ny anatina tontolo fanompona tsy zay misy atsika any matery ny olona rehefa hoe ndao anamboatra pilopitra vita amin'ny voambona ka ny vola zay ilaitsika anamboarana satria le bebe ihany ity ina moa ty izy ity altara izay ananatsika ity dia mila vola eo amin'ny 120 millions eo anaovana voambona anaovana an'zao ikarakarana n'ity tranon'andriamanitra ity mazoto be ny olona fa raha hoe ndao itsika ikarakara ny hafa malaina ny olona jerenao le tsy fito vy pijery mihitsy sy le zavatra izay voasoratra diso zavatra zay voasoratra tsy izy any anatytsika any fa lasa ny tempolin'andriamanitra lasa lay makasika an'andriamanitra tsisy asitsika sirany mialatsiny io za fa za masitsika za mahitsitsy fa masika be ronono fitiavako anao ny lazako an'izany fa zay makasika an'andriamanitra re atao azonao le izy zay makasika an'andriamanitra fa tsy zay eritreretina ho mety na zay eritreretiny mpitondra fivavahana ho mety fa zay makasika an'andriamanitra ny makasika an'andriamanitra reo feny tempoly be deaibe reo feny tempoly reo manodidina atsika ireo olona zanak'andriamanitra mpiara manompo amintsika fa tsisy mifampirarany am'zany tsisy mifampihevitrany am'zany samy vavaka tahiny tompo tahiny Jesosy fa soavan'ny tompo aminao famindrapon'ny tompo aminao ozy ny tompo hoe tsara be anao iresaka aminao ny tompo makatsy makaroa be resaka fotsiny fa tsy mikarakara tsy mitady zay asoa lay tempolin'andriamanitra akory fa rehefa iresaka trano rehefa iresaka sonorisation ampiangonana rehefa iresaka zavatra maro isan-karazany izay tsy de mataitra ny fon'andriamanitra za tena manaraka tsika mbola iresaka mikasika fiderana fa za eto tena sako milaza amitsika tsiraray avy fa tsy zany resaka sonorisation haut de gamme zany mataitra ny fon'andriamanitra tsisy dikan'zany eo anatrehan'andriamanitra nisy fotoana ny zanak'Israely nitsotsoka an'ireny sodina reny satria zany no nieritreretin'izy ireo fahafaly an'andriamanitra ozy andriamanitra makaleo azo faneniny sodina anareo makaleo a fanenireo zava-maneninareo rehetrarehetra ireo reny everinareo fanomezanareo voninahitra manala baraka reo satria maninona lay lara-pahamehana eo amiko tsisy miraharaha nisy fotoana efa mifampizara mikasika an'le hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ny lara-pahamehana eo anatrehan'andriamanitra de efa nyresahantsika ny rary ny famindrapo ary ny fitsarany reo ny malina an'andriamanitra fa reo tsisy raraindra olombelona an'ireo ny anazy malina azy de zao sy mety aminy any le fomba fanompona itiavany azy any fa izy tsy te halalana zany androantsika fampiresaka miova amin'ny fanavozana ny saina zay malina an'andriamanitra marina no tokony ho lohalaharana ao anatin'ny fotsika inona malina an'andriamanitra lay tempoly isika aloha voalohany indrindra ho zay amboary ny fifandraisana amin'andriamanitra amboary zay tokony amboarina rehetra manana fifandraisana mazoto mivavaka mazoto tena mifandray amin'andriamanitra mazoto amin'ny fiderana sy sisa rehetra
zay le tempoly anao zay ny tempoly hafa de ny olona ihany koa izay mpiara-manompo aminao ampaherezo reny toano reny tsy voatery arabola foana raha manan-komeny anao manomeza raha manan-kanoanany eo manoany arak'izay azo atao fa zany no makasika an'Andriamanitra voalohany indrindra. Ao anary fandehany tsorarahitsika tsony ve zany reny trano izay ataotsika trano fivavahana ny tena anaran'ireny aloha trano fivavahana. Efa nisy foana nyresaka mikasika an'ilay resaka fitafiana fiangiona sy sisa de ozy ako hoe eo anatrehan'Andriamanitra ny resaka fitafiana tsy manana olana amin'izany Andriamanitra. Ninona zavatra anaovako a tsy zany ny olana amin'Andriamanitra fa ny olombelona ny fifandraisako amin'ny samy olombelona kosa no misy olana raha ohatra ka tsy mandeha amin'izay laoniny ny fitafiko raha ohatra ka mana fotoana olona ny fitafiko dia zay no olana fa tsy manana olana amin'Andriamanitra. Takizay ihany koa le resaka raha ohatra ka tsy misy vatatrano na ataoko hoe misy vatatrano fa tafilanitra tsy olana amin'Andriamanitra zany zavatra zany tsy afa-baraka Andriamanitra hoe io ve ny trano fivavahana io ve mba nataonareo trano fivavahana tsy olana zany satria tsy ao anatin'io vatatrano io Andriamanitra tsy ao anatin'io vatandrindrina io Andriamanitra fa ny olana kosa dia ao an'ilay samy olombelona satria maninona ilaitsika olombelona rehefa mandeha manompo isika dia mba mila mafinaritra ny maso mba mila alaise tsara mba manana seza hipetrahana mafinaritra tsara. Andriamanitra tsy voakasika mihitsy ary tsy mahaliana an'Andriamanitra na misy rideau tsara tarela fovidy ao anatin'ny trano fivavahana zay misy atsika na misy sonorisation mafinaritra be sy milantolanto sy tena complet tsara sy calibré tsara ny feo rehetrarehetra tsy misy larsen sy sisa rehetrarehetra tsy mahaliana an'Andriamanitra zany fa ilay le olombelona mpiara-manompo kosa zany zavatra zany hafa ihany kosa hafa ihany kosa ny mipetraka amina trano mafinaritra hafa ihany kosa mba misy rideau tsara tarehy mipetraka eo hafa ihany kosa mba misy sonorisation mba mafinaritra ny sofina fa tsy feo manahirana be tena makareny tsofina tsitsy zay anaovana anazy na ny micro hafa ihany mpitory teny mba manana micro za zao tena atsoroko aminao fa tena mba hafa mihitsy ny rehefa mba mahazo retour tsara ty sofiko ty rehefa tsy de misy sonorisation somary sahirana mitory somary sahirana kely am'tory fa rehefa mipetraka tsara sonorisation alaise tsara raha tsorina ny tantara lay sonorisation tsara mety tsara de ho atsika samitsika olombelona lay rideau tsara tare de ho atsika samitsika olombelona lay mpitendry mahay ireo mpitendry mahay de ho amitsika sy amitsika olombelona le zavatra rehetrarehetra zay hitany maso sy azo tsapahitanana rehetrarehetra ka iresahana de amitsika samitsika olombelona ampatonga atsika ho tsara ho tamana afinaritra matemonina mate hipetraka mampite tsy fantatro sy sisa rehetrarehetra ao anatin'ilay trano izay ivavahantsika fa eo anatrehan'Andriamanitra de misy ny atao hoe lahara-pahamena raha tsorina ny resaka dia tsy ratsy velively ny manaingy ny trano fivavahana raha tsorina ny resaka tsy ratsy velively ny manao zay atsara azy fa alao aloha lay lahara-pahamehana amin'Andriamanitra no alefatsika mialoha de manaraka ho azy ny ambiny alao aloha izy Jesosy diovy aloha ny atin'ny kapoka de madio azy ny velany fa raha maloto ny atin'ny kapoka de maloto ho azy ny velany tsisy dikany na madio ary ny velany ohatran'izay le izy raha ohatra ka isotro rano ianao ny kapokanao le kapoka moa zany kopy ny tena fahalalantsika azy le kopy tena tsara tarebe ty velany fa ao anatin'ny ranopotaka isotro amin'iny ve ianao na omena kopy volamena ary ianao ka ranopotaka ny ao anatiny isotro ve ianao satria volamena ny velany tsinotsinony zany diovy aloha ny atiny ny velany manaraka ho azy de tahak'izay le izy zay rehefa ifampizarantsika amin'ity androndroany ity raha misy manafantaniana manorata MP miantsoa lahara-taribia izay mipetraka eto ambany fa aza atao SMS aza atao commentaire izany mametraka veloma mandra-piona samy tahiny tompo amin'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko